Mitantana ny fikambanana ANJA na Association nationale pour la justice administrative izay ivondronan'ireo mpitsara misana ny ady amin'ny fanjakana. Androany ara moa fononana tanterahana ny famindrampahefana teo amin'ny filo roa tetsy amin'ny fitsarana atampony Anosy. Ny mpitsara tsara le Jean Arsène no filoha vaovao hitarika amin'ny fikambanana ANJA na Association nationale pour la justice administrative izay ivondronan'ireo mpitsara misana ny ady amin'ny fanjakana mandritra ny 3 taona ho avy. Ny ampahafantatra ny be sy ny maro ny lalàna no every filoha vaovao lahara-pahamehana mandritra ny 3 taona manaraka hitatana ny fikambanana ANJA. Ny Association nationale pour la justice administrative moa nandritra an'izay 3 taona nisiny zay dia saika nifantoka tamin'ny fanampiana ireo mpitsara tamin'ny asa fitsarana izay nataon'ny fikambanana ary amin'izao mandat vaovao izao dia ezaka hitodika bebe kokoa amin'ny velan'ny tontolon'ny fitsarana ny fikambanana. Ny antony anaovana izany moa dia tsy inona fa ho fanazavana amin'ireo mpiarabelona ihany koa ny lalàna izay mbola vitsy pahalala mifehy fitondrana raharaham-panjakana. Ny ampahafantatra ny daholobe ny zony sy ny adidiny manoloana ny fanjakana, miandraikitry ny ratsa-pitsarana miandraikitra ny ady atao amin'ny fanjakana ary mandalina ireo didy amandalana kirakirain'ny fitsarana isan'andro ary manolotra sosikevitra ho fanatsarana izany. Ireo no anosan'ny fanahy izay sahan'ny ANJA hatramin'ny foronany ny volana septambra 2024. Ny filohan'ny ANJA teo aloha kosa dia nilaza fa anisan'ny ezaka izay nataony ny famahana ny olana momba ny fitarizoan'ny fikirakarana ireo atota taratasy ny ady eo anivon'ny filakevi-panjakana sy ireo fitsarana ambaratonga voalohany enina misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Ny olana moa tsy dia tena nisy hoe olana mifandraika amin'ny krizy manokana fa ny olana hatramin'izay ngamba no azo lazaina hoe efa olan'ny fitsarana ihany taty amin'ny juridiction administrative moa zany ny tena anisan'ny olana voalohany zao dia ilay hoe fitarazoan'ny raharaha ka anisan'ny zavatra nataon'ny Association nationale pour la justice administrative voalohany zany nanao travaux statistique ahafantarana mazava tsara hoe firy anisan'ny dossier en instance atao niveau juridiction administrative. Dia rehefa vita moa zay dia nanampy be ny filoha vaovao zany nanao an'ile méthode hoe RRI initiative résultat rapide izay nahazoana vokatra tena tsara tamin'ny taona lasa teo iny zany satria raha ohatra ka 400 eo zany en moyenne ny didy mivoaka isa-taona tamin'ny herintaona dia mihoatra ny 1000 no mivoaka. Ny fanamby izay apetraky ny ANJA dia ny anenana ny farafahatarany ho herintaona ny fikirakirana ny atorataratasina eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Marihana fa mpitsara 10 no mivondrona eo anivon'ny ANJA amin'izao fotoana izao.